Mananitra ny arahaba ho antsika rehetra zay manaraka ity fandarana ity. Manosesy ny fanambaram-panohanana ho an'ny andaniny sy ny ankilany mahakasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. An'ny andaniny miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia ireo mahazo ireo anjara gâteau ao anatin'ny fitantanana ity firenena ity no manao sesy sy mampiseho hery eo anatrehan'ny vahoaka sy ny anivon'ny fanoherana fa mamioditra amin'ny fitondram-panjakana ary mety ny asa fampandrosoana ataony ary tsara tohizany izany. Fa ety anivon'ny fanoherana ankilany kosa dia matsapa ny tsy fahombiazam-pitantanana zay ataony ny mpitondra ny firenena amin'izao fotoana izao ary mahita endriky ny tsy fanjariana rehetra amin'ny lafiny marobe. Dia misesy hoy isika ka ny faran'ny herinandro teo fotsiny ankoatry ny tety anivon'ireo komity iombonana zay nanantanteraka dinikasy ho fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena ary nahitana an'ireo endrika avy amina herivelona-pirenena maro samihafa, dia nisy ihany koa ny famaliana ny tamin'ny faran'ny herinandro teo avany mpitondra fanjakana milaza fa ny fikaonan-doham-pirenena dia fizarahan-tseza sy fikarohana fiara-mitantana. Zany rehetra zany no hitondrantsika ny lafim-panazavana ny amin'ny hoe tsy zava-baovao eo amin'ny tontolo politika akory ny resaka fikaonan-doham-pirenena na ny resaka fihaonam-pirenena, ny conférence sy ny concertation. Samy manana ny endriny hafa fandikana azy zany ary samy manana ny heviny, kanefa eo amin'ny fomba fampanajana zany amin'ny lafiny vahaolana no zava-dehibe. Tiantsika ho mareo ao anatin'ny adevitra de hoe tsy ny fanoherana ihany ny miantsona izany fa manosika ny rehetra ho tonga amin'izany ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena, eo anivon'ny firaisambe-pirenena, eo anivon'ireo fiangonana izay hery ara-panahy, hery izay mitondra ny fandaminana rehefa misy ny disadisa samy hafa ka misy ny autorité morale na ireo hery lehibe izay toteny eto anivon'ny firenena. Fa ny CFM sy ny ACDD ihany koa de efa anisany nanome tsipikevitra ny amin'izany endriky ny fifanantonana izany sy fampanajana ny demokrasia tena izy mba ahafahana mitondra fandaminana vaovao indray ho an'ny firenena. De mbola ireo hery samy hafa ireo ihany no natsony ny fihaonam-be tao anatin'ilay dinikasa fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena tamin'ny sabotsy teo. Ny firaisambe iraisam-pirenena, ny FFKM, ny CFM, ny ACDD sy ny sisa ary indrindra ny fitondram-panjakana mba tsy hamono sofina ka tsy na minitsy andre izany antso ho an'ny fikaonan-doham-pirenena izany. Tsy fandaninandro ara-politika akory ny fikaonan-doham-pirenena ary tsy hoe tsisy atao na lany atao ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy ny fiarahamonina sivila, na tsy mahita fanambarana hataony sehatra iraisam-pirenena na ny eo anivon'ny FFKM na ny CFM ka hiantso izany, fa tena vahaolana ara-politika ao anatin'ny olana ara-politika diavin'ny firenena izany fikaonan-doham-pirenena izany. Azo alefa lavitra ny zava-misy ankehitriny ny amin'ny fa inona moa ny ilaina fandaminana, satria esorintsika lavitra ao anatin'ny adevitra ny zava-misy zay efa misy amin'izao fotoana izao de olana eo amin'ny vidim-piainana sy ny inflation amin'ny ankapobeny misy na ny fitotonganana ny vidim-piainana raha izay ny malazalaza azy sy ny tsy fahefan'ny vidy na ny pouvoir d'achat eo amin'ny vahoaka malagasy. Fa ambonin'izany adevitra rehetrarehetra izany de ny olana indrindra ara-ekônomika diavin'ny orinasa malagasy, olana ara-ekônomika diavin'ny tontolo famokarana eto Madagasikara, ny olana eo amin'ny fahampitehan'ny orinasa zanatany sy ny orinasa malagasy amin'ny tsy fahaiza-mitantany ny fitondram-panjakana ary ny tsy fisian'ny vola anatiny intsony ahafahana manodina ny raharaha ao anatin'ny fitantanan-draharam-panjakana na ny fonctionnement hoy isika. Hatramina vatan-karama sy ireo zomary tokony hositrahana makany amin'izany asa izany voalazany lalam-pandrenana aza dia mampanabe ny ihany no mbola hahitany fitondram-panjakana lalam-bola ahafahana manao izany, satria kely amin'izao fotoana izao ny fahafahana mampiditra an'ireo lafiketra sy lafinaba eto Madagasikara. Ireny nefa no miteraka vola anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny fandaniana nefa de betsaka mihoapapana noho ny vilamiditra. Budget de l'État ny resahantsika amin'izany amin'ny alalan'ny dépense sy ny recette.
Ilaina fandamina zany satria ny fikorotanana anaty miainga avy any mpitondra fanjakana amin'ny tsy fifampitokisan'izy ireo, amin'ny olana anatin'izy ireo, amin'ny tsy vitovikevitra izy ireo, amin'ny hoditrak'ondro samy izy ireo ihany no miteraka izany rehetra izany. Ka mipetraka ao anatin'izay balizy izay contre pouvoir, mi-équilibrer an'izany pouvoir izany, ny eo anivony fanoherana ka tsapany rehetra ny hery avy ety ivelany toy ny firaisam-be raisam-pirenena, ny FFKM, ny fiarahamonim-pirenena samihafa no mahazava-dehibe ny ahafahana makany am'izany fandaminana zany. Eto zany de ampatsahivina hatrany fa tsy hifantoka amina raharaham-pifidian'ny herery akory ny endrika zany fikaonandom-pirenena izany raha ny fanondrinindrehetra, fa tena handinika raharaham-pirenena ary tena hitondra vahaolana am'izao zava-misy iainan'ny firenena izao. De ateritsika manjakariva fanazavana fa varavaram-be ho an'ny fanjakana izany, varavaram-be ahafahan'ny mpitondra manitsy ny diany izany resahantsika izany. Fa ho an'izay mpitondra moa mini manakipy ary mini tsy meno, mini mitody damosina de fantatra hatrany ny zava-misy naverimberina sy naseho an'ny tantara manerina izao tontolo zao teo anatin'izany raharaham-panjakana izany. Saika ratsy fiafara avokoa ny mpitondra fanjakana rehefa miziriziry amin'ny heviny ka mandany ny fotoanany any amin'ny fandrovita-tsia ary mandany ny fotoanany any amin'ny fankalana sy fanenjehana ny mpanohatra. Lalan-diso anefa izany satria ny tantara no efa nanamarika sy nitondra an'izany adevitsika izany ho ao anatin'ny vahaolana tsy mirindra. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.